Miaraba antsika isa tokantrano am'izao aliny alady faraiky amby roapolo ny volana jona 2024 izao dia rarotina eto ihany koa ny miaraban'ireo ray rehetra amin'ity fetiny ray androany ity ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao iresantsika ny toe-draram-pirenena ny raharaha sosialy ny raharaha politika izay indrindra no natonga anay nanasa tamin'ity androany ity an'Andriamatoa Tintin Ravoloson fantatra ihany koa am'le hoe namana olona tsara. Miarabanao Andriamatoa Tintin Ravoloson. Miarabanao namana Marc Antoine, miaraba ny mpijery rehetra ary koa miaraba ny ray am'izao fahatongavan'ny fetiny ray izao androany. Eny ary tonga dia hiditra ao anatin'ny votoatin-dresakitsika tamin'ity herinandro ity raha marimarina kokoa tamin'ny faraparany herinandro iny dia nisy vaovao anankiray milaza fa tompon'andraikitra anankiray amina orinasa lehibe vaza frantsay anankiroa no tratrana fandroana tsy ho eto Madagasikara intsony ao ihany koa ireo nisy ireo hoe ataoko hoe accusation fanameloana maromaro nentina teny anivon'ny fampahalalam-baovao any anatin'ireny gazety maro samihafa reny momba nyreto tompon'andraikitra roa mirahalahy ireto frantsay mirahalahy ireto ho anao ahoana ny fandraisanao an'ireny toe-javatra ireny ahoana fandraisanao an'izany hoe mpandraraha no roasina eto Madagasikara zay le hoe pitikatiny tsy de azo lazaina hoe tsy misy dikany raha ohatra ka toe-draraha ohatran'izao mihoatra amin'ny raharaha-pirenena ny zava-misy nefa dia azo lazaina ihany ko hoe miankina amin'ny raharaha-pirenena miankina amin'ny aim-pirenena ilay izy satria ilay vahiny reo vazaha zeroana efa zeroana lasa aloha fa mbola au conditionnel zay leo zeroana zay dia tantana orinasa piasa raikitra eninjato farafahakeliny ary izany orinasa zany dia assiste développement zany dia nandalo ny crise rehetra nisy teto amin'ny firenena rehefa nandalo zany crise zany ina tsy nandroka piasa tsy nanao chômage technique na indray mandeha azy fa voaloha foana hatrany ny karamampiasa mety teny zao ianao zao hoe fa inona moa ny idiranao am'izany resaky zany azavaiko kely fotsiny hoe tamin'ny 2012 de niala tao amin'ny orinasa io antsitrapo zany fondé de pouvoir ary niantony alako dia hoe aleo ary zalahy hiala aloha fa andeha kely hiditra politika hijeriny raharaha-pirenena zay ny natongako hoe tsy mba tsogaga ampijery hoe fa ahoana koa zany tsotra kely ny valina ao anatiny fa miala amin'ny fanajana ny hoe fanasarana ny fandrarana sy ny politika raha tonga raha ny atota taratasy aloha tonga eto aminay eto dia misy orinasa anakefatra izay anisany tena hoe manana disadisa amin'io tompon'andraikitra vahiny reto ary de zavatra maromaro aloha zany no ataoko hoe hitoriana azy ireo na de tsy resaka hoe escroquerie économique fraude vol faux usage de faux ny tsy fandoavana ny ataoko hoe tambim-bidy na fanarahana anankiray zany mbola ao anatiny daholo zany ve tsy ohatrany hoe manaratsy ihany koa an'le hoe climat économique eto amin'ny firenena ary antony natonga an'le hoe fitorian'ireo mpandraraha malagasy maromaro mba tsy ampidirana an'io teratany frantsay io eto Madagasikara tsony eo amin'ny lafin'ny ray dia totra misy mahatsara azy ihany le resaka en direct satria raha mitenareo amin'ny atota taratasy tonga eto le taratasy tonga eto angambany tsy hoe nalefa ny fanjakana fa hitatsika teny amin'ny gazety teny amin'ny gazety antsoratra zany asitsika kely historique kely angambany le izy sika historique kely hoe ny tena fototry ny disadisa dia ny fitetehana
an'io immeuble Pullman io le immeuble taloha Pullman ny anarany ary mitondra ny anarany izy am'izao fotoan'izao hoe immeuble assiste velo rainy mangala misy antony lehibe de lehibe zay zany hoe ny zava-nisy zany de zao tamy 2006 dia izahay miaraka amin'ny moyon Alain Moyon sy Lucien Linares no mitondra an'ny trano sy apahambola de niaraka nahita anty MEPD MEDP zay karazana financier zany offshore de hoe andao ary araka ny zavatra nisy de hoe tam'izany fotoana zany de hoe andao andaotsika hiaraka fa andeha anamboatra an'ity trano ty averiko tsara fa nisy apahambolanay le izy jeko mitondra an'le trano sy le tany de raikitra ary rehefa raikitra zavatra zay de natao hoe ok ary fa ianareo MEPD no mitazona ny 75% ny part ary izahay no mitazona ny 25%. Io dia hatramin'ny 31 décembre 2015 d'accord rehefa tonga any am'izay toerana rehefa mandeha zany le fotoana azondrareo daholo ny volany teko lazany hoe tafaverina rehefa tsy raha tsy nefa de indimy ny volany entiny amina million d'euros fa tsy hoe resaka 200 000 ariary dia nanomboka ny lolalola niodikodina mitady resaka hafa ka misy an'izao mamorona ny atsangatsy amandoranna rehetra eo de ozy izy zahay hoe ay zahay ozy izy ry zalahy hoe tsy mety zany efa amresaka tsika tokony hanomana ny taratasy ka zay le hoe miolakolany raikitra ary de hoe andao arytsika ho any amin'ny tribonaly fa tsy mety ty de rehefa makany amin'ny tribonaly de hita amin'ny tribonaly tokoa fa manao fihetsika mitady iolakolana ary mitady tsipaka ny tenin'ny fanomezana ny ao amindraleo amin'ny MEPD atao mazavatsara ingata sinary ary mbola averiko tsara izy hoe samihafa tiako mitondrana nyty zavatra ty kianja zany hoe zareo nitondrana ty kianja fa zay tsy nitondra mihitsy ny antso mpanao politika izy ny antso mpanao politika izy hitondra raha tony zay ataontsika hoe raha privé eny akianja tsy niteny mihitsy zay Andriamatoa be Alaramarson mihitsy natsony miteny hoe reo vazaha reo de mpangalatra reo de manao an'izao zao tsisy fatany akory nefa ny ao anatin'le raha de natsony ndraiky io Andriamatoa candidat Sylvain Betsarona natsofiny ao anatin'ny société mihitsy zay tsy misy tokony idirany na de ray segonda zakany lalitra azy zay nanginy mijery navelo ny zava-misy am'izao fotoana zao zany dia hatrany amin'ny appel zany hoe any amin'ny ao no filaza any teny gasy amin'ny appel any amin'ny tribunal zany de resy ry zareo ary rehefa resy izy de hoy izy hoe reo ndray alesanydray de tsy amelana alesany fa tsy maintsy ho ampiratinay inona nitetika am'zany misy ny atao hoe société assiste développement zay manana an'io zany immeuble assiste velo ray mangala io sy le hoe assiste immobilier zay filiale manao projet maro be eto Tananarivo zao am'zao fotoana zao zay ihany resako hoe ohatrany ary amin'ny ry lafy ery zany rehetra zany zany no tetehana hoaolana miresaka nyty le hoe taratasy ianareo le taratasy ane zany olona voaroko zany le tokony maray notification fa azafady fa mbola mandendehany izy reo lahy zao mbola nietsena teo amin'ny leader prise androany ny anankiray de ahoana no teneny hoe voaroka le izy any misy zay ny teniko lasa raha rahambazaha raha rahana orinasa de lasa raha-pirenena mifandray reo na hoaiza na hoaizy tsika tsy maintsy mifandray reo fa nefa naizanynaty zany aza de misy resaka privé zay tokony tsy ampiakariny ambony latabatra tsy tokony alefa ny kianja fa zay vonona ka vonony izahay ny ifampiresaka raha misy vonona miaraka am'pirofo
am'ireo accusation rehetra reo misy zao hoe orinasa malagasy milaza fa hoe ananany vola ny eo amin'ny assiste oreo olona ahoteneniko satria fa mipora teny amin'ny gazety hany ka dikan'zany de azo lazaina zany ohatra fotsiny zao le hoe maminena rasolondray be zay eo amin'ny funreco sy ny funi gold sy ny karazany groupe io zany efa nisy disadisa satria zao tena sako miteny hoe tena nisy olokinya ny entreprise nay zay nlazainy fa mividiny na odiny dolo ny entana tsisy zavatra na nomeny na ny ariary ary averiko tsara hoe condamné izy zany voaeloko izy any amin'ny fitsarana fa zay tsy miteny tsy manefa an'izany eloko zany izy ary tsy mamerina ny zavatra tokony averiny amin'ny didim-pitsarana zay mivoaka aminy tsy niteny zay satria betsaka kokoa ny zavatra azonay atao eto amin'ny firenena no mandeha manenjika ohatran'zay ny fahanginana tsy milaza faharesena miditra ndraytsika miresaka hoe zokolahako tso randre amin'ny fidimanana zay nandeha nitaky tany keo roi ihany reo fa vaza bevinany nomena marché nahazo marché tam'izay nahazo ny sherita nanamboatra ny 120 000 mètres carré any trano fipitora fandrin'ny olona mpiasan'ny sherita 14 milliards d'ariary ho lazainy zany rehefa ohatra ka ilaina lazainy de rehefa ohatra ka nahazo an'izany marché zany izy dia tsy nalohany ny karaman'ny mpiasany tsy nalohany ny karaman'ny nitsika ny karamany fa ny sous-traitant zany ny fournisseur any zany manana an'izany profo zany zay ary lasa ny tarainy nakany aminay ireo mpiserasera taminy de natsono izy akosa ka ato anao manao snif fa efa voaloha daholo reo firy milliard 1 milliard d'ariary teo zany no detin'le olo misy entreprise gasy tena hoe tonga de nidy maty noho ny fahatarana ny famezana ohatrany hoe 800 millions d'ariary zay tsy nalohany fa zay manana zany taratasy zany azo avoaka zany ary miary tena tokony avoaka mihitsy manomboka zao ny amin'ny resaka indray reto le vaza reto le vaza misy an'le pitaky an'ireo zany se judo hoe ka Yanjibo iza koa izy teo Laurent Chue zany olona efa voaroka efa nigiadra teto ninana volana 800 000 euros le Yanjibo moa zany de 375 000 euros le nlazaiko teo le se judo zavatra hafa kely midikiditra foana amin'ny zavatra tokony tsy dirana zay ny tiako lazaina hoe le excuse tsy hoe rehefa mangina le olona de lazaina fa diso de ampiasaina am'izay zany ny gazety za zao nandeha nandray ny efa elabe ny zokola Alain Ramarson no miteny momba ny hoe roi ihany reo fa ohatran'izao mpangalatra pisoloky eto le profo misy tribunal eny eto nahoana moa no vaza le vaza le lazaiko anareo teo le efa voaroka izy ny voaroka zay tsy miady an'izany akory fa tonga de ny fitondram-panjakana zay nisy teo no teny hoe tsy izy reto fa sy avy mandeha de zao zany vaza ndray ireo zany no mitaky hoe andao reo roany afahafany le izy inona no entin'le offshore MEPD eto amin'ny firenena zany hoe société offshore zany ry vahoaka am'izay tsy mahalala dia société financière zay mampiasa vola izy de manana droit izy mamoaka an'izany volany rehetra zany anyvelany ny anay raha manao investissement ireo namana vaza reo i Alain Moyon sy Lucien Linaresy tena hoe miverina réinvesti eto amin'ny firenena à 100% ny bénéfice azo ary mampiasa mbola veriko ihany mampiasa olona enjato raikitra mpiasa raikitra io groupe assiste io zany le ary le société MEPD dia raha betsaka indrindra de 10 angambany n'olona miasa ho aminy io indrindra somary mahagaga ihany satria Andriamato araka ny lazainao teo le bénéciste Alain Moyon de fa le sorina de tsy ho eto Madagasikara tamin'ny taona 2010 nefa nisy tafaverina indray inona natonga an'izay misy fikafika majinijinika ve tao anatin'ny tetezamita sa inona natonga tsisy fikafika tamin'izay misy ny tena mila zavainy zay le tamin'ny 2009 zany hoe izy io zany de raha rahambaza felonana fotsiny le olombelona
hoe sa manao zavatra mahavita zavatra ono aloha ahoana moa no ahafahanao manao zavatra amina toerana anakiray ataontsika retsika avy any amin'ny resaka commune raha anao fotodrafitrasy ianao mandana projet ianao a fa izy amresanao voalohany tsy ngamera ve raha ohatra ve anao ka anao fotodrafitrasa eo amin'ny firenena anakiray tsy ny any amin'ny lohany ve anao no miresaka rehefa nde resaka ihany fa tsy avy amin'ny tomponena kely ery mpangatangatabola sy manodikodim-bola zay le izy ka rehefa ohatra ka nahavita zavatra justement tamin'ny fitondrana ravalomanana no miainga azafady tompoko ny hoe tonga de eny efa zay filaza azy moa zany hoe fitondrana ravalomanana no miainga ny fanamboarana an'io polomanina io zay efa 8 taona tena hoe tao anatiny tsisy ny lavana azy misy matotoka fiaren'ny jola fizay zao no mijoly andao ataonay io de afaka manontany kosa de misy lesis tao anatiny io ndana jereo fa any amin'ny domaine jereo tsy misy na ny ariary azy afaka alefa ho fatabahoaka zany inona ny resakitsika teo de le fielonana an'zany rehetra zany a de mipehana ary le mipekany mbola averyka le zay misy fitena azy mipehana le mipekany ka tsy le filoha-pirenena akory tsy misy ady tam'zany tsy misy ninny fa tapitapika eo de tao anatin'ny demireva roi ihany io de efa ao anatin'le sakoroka be zany a tam'zay fotoana zay ary izy tsy hoe roi ihany fa tany ivelany izy nandinanao mission momba ny raharanay ao anatin'ny orinasa de miverina satria reconnaître ny fitondrana mbola tsy misy le anteteza mihitsy zany tam'zany fa de ny reconnaître tonga zay ny teny hoe andao ty ahoany ty zavary ty marina tokoa zany fa mba eny adiady any ambadimbadika any zany de tonga ndray zao ty zavary ty nga zao misy teteza mihita nga io nga nisy fitondrana aniova teo ny mahavareny de zao hoe be de be betsaka ny projet zay ho ateriny assiste ary eo ampanaovana mihitsy na de tsy resaka fotsiny aza hoe ny projet en grand tana avao aminay ny miala ny resaka hydroélectrique barrage zany elatsika am'izao délestage ato amin'ny firenena zao ny amin'ny resaka électricité tsy raha-pisy marina akory vao miainga le izy de ho vita fa izany rehetra zany a de miteraka fialonana tena hoe fialona tena ambany tena ery au rang des pâquerettes ozy izy ny filazan'ny vazaha azy izany zavatra zany a no mahatonga ny hoe andao pehana izahay tompoko any de tsy misy za de samy teny iorinasa assiste io a de raha ohatra ka normal neny hoe misy hoe andrasa aloha fa amin'ny herinandro ny volanao no meny fa tsy misy olananan'olona volo zany io na ny ariary azy aleo atao mazava ary mbola averiko ihany fa mpiasa enjato ano ao mpiasa raikitra ary tsy mbola nisy nanao hoe asina chômage technique mbola tsisy hoe ahena ny karamanareo fa hatramin'ny crise nisy teo a de zay a no zava-misy ao amin'ny orinasa io zany hoe iza zany ho anareo ny tena hoe mpanenjika anareo satria reto olona sasany reto efa mitony tena ohatran'olo fotsiny le mpanenjika ireo zany efa nanenjika anareo efa hatram'zay iza moa andre matoma amin'ny ainarasolonday be ho miteny aminao a le société bâtiment nalaza zay société zay raha tadidinareo teto Tananarivo ataontsika Tananarivo a fa tena hoe société saine tiako lazaina hoe tsy manana problème na midy tany no raisina ny antony de zao iassiste zany a dia project manager tany amin'ny Sherita dia i bâtiment nefany filialy ny assiste de hoe tsy mety amin'ny fomba fisainana anglo-saxon na zay mihitsy ny lalàna hoe raha sady juge assiste ny parti ka andeha ampiasa n'le bâtiment ao amin'ny orinasa Sherita andeha anao prestation de service de andao ary de davana namana de raisina le izy amidy aminy ny raisinao le izy androany etretinao hoe mividy trano zany ary anao e namako ianao andao fa alohako ny volanao izy ianao miantso amin'ny herinandro ambony iny ary ny lakile fa tsika olona mifakalala idiranao le trano de petraka ianao manomboka ovotry votanao ny robinet manomboka amidinao ny zavatra tokony tsy amidy de aveo anao lasa mitoriako am'izay hoe mbola tsy nandovola anao io any amin'ny tribunaly ianao le mitory hoe misy zavatra misy trirany eny tranonao raha tantin misy an'izao anety ka misy zany zavatra zany no nataony ary efa ninana tany tamatavy amin'n'isy lokoloko io rehefa ohatra ka sa
de miakatra eto discuter amiko a le malagasy raha ohatra koa ka misy teteny vazaha de afaka miteny koa fa ny vazaha izy rola zany a de vonona ny anao en directa amin'ny ireo mpanenjika azy za moa zany zao miakatsehatra voalohany satria resaka gazety gasy ary ity le resaka hoe gazety gasy tena ory zareo a mba asiko le recoupement alova mamoaka zavatra mbola averiko ana le hoe resaka ty le hoe décret zany io décret d'expulsion ka nahoana ary tsy notifie le olole zany hoe misy faux zany le zy ilazantsika azy fa za zany de manafatra de miteny amin'ny fitondram-panjakana fa betsaka ny mpanakorotana zay animba an'izao fandrosotsika makany amin'ny filaminana zao ndresaka an'izay korotana zay any anao ndre mato tintin ravonition fa misy ihany koa reo milaza fa hoe nisy fofopofona nanaparitaka vola tamin'ireny raharaha nanakorotanana teto amin'ny firenena reny koa izy mirahalahy ahoana ny fa ahoana ny famarinan'izay tranga ray zay tena zao le onono e zay le onono eto mipirofo ariko ka raha tsy olona mitapiky olona manana trano be tsara tarehibe io de andeha anakorotana tsy olona mitapy ve manao an'izany de inona soa azo am'izany ary eo ambany fifehezanao eo ambany fiahinao misy olona enjato tam'izany izy tsy enjato fa nefa nioatra ny arivo fa azavaina aloha hoe raikitra sy le hoe sao de la saina fandroana indray le efajato fa hoe tam'izany fotoana zany anatram'izao inona ny tombotsoanay sy ny tombotsoan'ireo vazareo zange manara-maso ihany ko e zaho ane re namana marc Antoine ka azo lazaina hoe ngambany tsy misy olona masika amin'ny vahiny oatrako eto amin'ity fireneny ty de hogavy nareo fa manino ndrangano miaraka amindreo satria mifanaraka ary mahitsy tsara ny lalana teniako aminareo fotsiny ataotsika hoe manao anecdote kely tsika tam'za zany hoe zany fondé de pouvoir misy piasa izay mana malagasy io na vazaha tantaraiko resaka hoe malagasy tazomimposiny ary zalahy no mitazona zalahy no mitazona ako ao anatin'lay hoe tena hoe misy tsy mety ny ataonao voaroka ianao zalahy vazaha reny no miteny hoe oka lesy aza tao an'izany a vazaha misy miasa vazaha tonga miasa makao aminay zany de miteniteny foana manaonao foana manao an'le hoe terrain conquis zany fa miteny aminao a misy anankiroa efa niditra ponja ary voaroka niakatra roplanina za zao no manao azy za zao le manao hoe ela ndray tsy ty amin'ny tany lala fa miala elahy zao tratra ny anakiray namboly rongony tratra ny anakiray nanodimbola niditra kely nihinana tany ampitamora de aveo tonga de anaty roplanina zany zavatra ny tsisy resahany ary mbola averiko ihany hoe raha olombelona ary mifanaraka tsara ao anaty maso izahay miarak'ireo a dia tena olombelona azo atao hoe olombelona misy resaka nanaty gazety any milazany hoe Alain Moyon ka tao la réunion lasa mitendreka zany sia zao tao la réunion efa tsy mahazo mitazana orinasa intsony ao la réunion lenga zany lenga tsy Alain Moyon aloha ny tao la réunion fa Alain Moyon efa roapolo taona mahery ny taty Madagasikara fa le hoe Lucien Lunaresy misy disadisany ena amizana amin'izy fa nahoana mo no nahafahany nahazo naharesy tao amin'ny tribunal tao la réunion 350 000 euros tsy haiko ahoana mety ho possible ave zany andafy iza no amboarina am'zany iza manamboatra an'iza no hoe maharesy izy tao la réunion de nientiny taty daolo zany volo zany ary afaka mandehandeha ao la réunion izy am'izao fotoana zao tamin'izy voan'ny accident tao la réunion izy nitsabony nianjera tamin'ny roplanina zany de mbola resaka hafa ihany koa zany nianjera tamin'ny roplanina iza de inona ny antony natonga le roplanina nianjera zay tsy mba manendrikendriky olona rehefa tsy manana pro de hoe tena ihany koe langa marivo tototra vao maheno resaka kely de mivadika le izy i monsieur i Alain Moyon de mbola tsy nanana orinasa tao la réunion ary tsy mbola nitondra orinasa tao la réunion ny andre mandeha azy i Lucien Linaresy dia izy ny tao ary misy disadisa tokoa zay fanenjehan'ny olona satria elonan'ny olona manao ny marina de mbola averiko ihany oa
naharesy izy tao amin'ny tribonaly tao la réunion de nahazo ongotra 350 000 euros de ahoana fanotaniko farany ty mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa de hoe inona ary no intérêt-n'ny Madagasikara raha toka horoasana miala Madagasikara izy mirahalahy reo, inona kosa ny intérêt-tsika raha toka ho tazomina ry zareo manohy ny asany? tsotra kely iny zany inona no intérêt amin'ny Madagasikara raha roahana ry zareo? Tsy Madagasikara mihitsy akory le olona le hitanao manana intérêt be deaibe tokoa ireo olona zay pitsikera sy mpanenjika ary mpialina raha miala eto Madagasikara izy raha voaroka zany reo ireo rehetra mitenyreo de olona pisoloky ary mpialina mahatonga azy nanao an'io zavatra io. Inona ny intérêt-n'ny Madagasikara indray raha mijanona eto ry zareo? Tsotra kely anie zany hatram'izay ka hatram'izao de zay projet rehetra nataonay teto dia ny réussir avokoa. Ny sarotra indrindra zao zay tokony ataon'ny firenena malagasy rehare de io polomanina io izany tsy nakeo izany tsy nitetika anamboatra an'io fa matimaty foana vovony zavatra tsaitsay fizahay mina vitan'io betsaka ny projet nataonay ary ny réussir daholo io sérite io zavatra anankiray le resaka sérite satria resaka raha-pirenena tam'izany fotoana zany ny projet en sérite io de hoe atao préfabriqué le trano eo teo amin'ny 90 000 mètres carrés teo ipetrahany le piasa zay aso am'le orinasa zany. Inona zavatra mitranga niady zay za zao niady tsy mety kosy zany de davinareo te ary avelan'ny griazy ny gasy satria sura fa tsy maintsy vazaha miaraka amina perceuse sans fil miaraka amin'ny fanaovana boulon sans fil no iasa metraka an'le préfabriqué de niteny zay hoe tsy mety fa aleo atao construction traditionnelle. Rehefa natao construction traditionnelle le izy dia napiasa olona 9 farafahakeliny hatramin'ny mpivarotra fasika no nahazo tombony de izany fomba fijery zany ve zay nazahoan'ny pacom le pro immobilier marché zany zay nazo le marché zay nanome marché azy natao en sous-traitance de mbola averiko any hoe tsy misy ko mantsy miteny hoe assiste mpangalatra tanin'olona ore olona hatram'izao tsy mbola misy aferana tany momba ny assiste hoe litige foncier any amin'ny tribunal na iray aza alefaso ao aleo hiakatra miaraka amin'ny MEPP ny adevitra ho fatabahoaka rehefa anao ihany de afaka tonga koa ireo le ina moa ireto le mpitory reto satria misy izy hoe zany misy karazana consortium hoe andao ry zalatsika ho any amin'ny ministère ny intérieur de tsika no mitaky ny androana azy atreto aloha de tsisy valeur any amiko ilay taratasy rehefa tsy ministre mihitsy miteny hoe zany nanao an'io voaka ianareo de tiany notification tsisy an'zany iny zany hoe mety voafitaka le mpanao gazety rehetra le tonga de mivazavaza be reto ary mety mitskomba ihany ko nareo nga namoaka an'io tsy namoaka any gazetinareo gazety malaza ohatra satria ianareo manao recoupement aloha zay vo manoratra zany natao hoe professionnel iny ary isento kely zany tsika seconde vitsivitsy anaraka dokam-barotra mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa zay ihany koa no hidirantsika amin'ny tapany faharoa ao anatin'ny fandarana l'actualité Andriamatoa Tintin Ravonison namana olona tsara ianao ihany koa dia anisan'ny mpikatroka ara-politika teo eo nisy ireny hoe déchéance neveriny solomavamahoaka natao an'ny filoham-pirenena analana azy eo amin'ny toerany namoaka ny didiny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana manoloana zany eo ankilany ihany koa lalan'ny fampihavana-pirenena zay mbola somary ataoko hoe tsy de hita soritra loatra ny toy ny tao arina nyreny fionambe teny vato reny nareo moa anisan'ny antso anyreny hoe aloha iona ny filoha dimy rahalahy ny efatra teo aloha sy ny filoha am-perinasa
ianao ahoana ny fahatsapanao n'izay hoe lalan'ny politika fanaovana politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana taorianan'ireny fampihavanam-pirenena reny. Tena hoe zay vo azo lazaina hoe mitohy ary mifandray amin'ny fiainana isan'andro ny politika eto amin'ny firenena. Marina ny teninao hoe izaho mihitsy le mpitaky an'le hoe alao iaon'ireo de mbola apiako indray izy zao hoe zao alao iaona izy 5 mirahalahy mianaka ampiana ray de le ray fanenina dia ny chef d'état ray aman-dreny be Norbert Lala Ratsirahonana efa nitondra firenena reo fa tsy asitsika FFKM, tsy asitsika FFM, tsy asitsika voninkazo ohatray, tsy asitsika sadeka, tsy asitsika conseiller fa mila miaon'ireo satria ao anatiny miainga avy amin'izy ireo ny fototry ny olana eto amin'ny firenena ary ny filoha amperinasa no tokony miantso mi convoqué fa tsy miinvité amin'ny maray aman-dreny azy hoe mikorotana ny firenena andao ianareo andao sika iresaka ifanazava ary zay tinapaka zareo eo zay hitam-bahoaka sy enim-bahoaka no ifanaovana velorano sodina ary voady ilazaka hoe VDV eo masom-bahoaka. Ka ny anankiroa efa tsy mety anao na tary amin'ny fampihavanan'ny FFKM ka misy fahamarinany ihany tsy nanaovany ka satria resaka konokonona tany ambadika tany ianao nga nafantatra hoe iny anyantona ny donginy ny filohan'ny tetezamita ianao nga iny misy mahafantatra nga hoe iny anyantony mahavinitra ny professeur Jacques Albert misy mahafantatra an'izany tsika naray aza inona ny fanarahandrareo tao nanao inona izy de inona ny nataony tao de rehefa tsy mifanaraka izy de aza tsy anao raha-pirenena ny aty raha-pirenena ny aty ry namanao olona tsara isany zay ny mahatonga an'le hoe ka oka mihitsy fa tokony ho raisin'ny filoha-pirenena antanana no fiantsona an'izy 5 lahy ambony de atao fatabahoaka zany hoe filoha-pirenena zany tokony hitondra n'le raha nyteny matsy anao teo hoe le raha-pihavanana de nyteneniko hoe tsy mila resaka fihavanana me tsara velatsiny raha-pirenena tsy fanaovana fihavanana tsy hananana havana ny raha-pirenena fa misy fifanarahana mazava tsara zay tokony tsy azo ivadiana zay mitovy am'tony resaka contrat mahatonga any amin'ny tribunal tony hoe ity ny zavatra mifanarahantsika raha mivadika amin'io anao de miditra ponja tokony ho zany anaovana azy ary izay zavatra le mbola angatahako ary tena mbola angatahako hatram'izao ampanetretena zay ny teneniko hoe ny tenako arina fa nyhevitra azarina hoe Andriamato filoha jereo tsara ny zavatra ataonao fa na itony aza ho na itony zavatra ataoko itony ile mipotra amin'ny gazety eny de fanakorotanana firenena fandrebirebena ary miteraka tsy fandripalemana zany hoe jereo tsara nefa ohatrany hoe olon'ny opposition no manao an'le zavatra mody namanamany eo de rehefa metimety eo de lasa mamorona fikambananjolay rovany lalàna zany hoe ka noho ny demokrasia de zay reto miaraka de zay zany tena manana ny rariny eto amin'ny firenena fizany teny ataovy le fifidianany io izy io zany zao de fa rehefa io izy io de tokony ekeny io filoha-pirenena fa tsy misy hoe ka tsy atao filoha indray io fa zao ndray nandao atao miteny anao te le efa iny ty fanonganany ty mihinao fa tsy amaly tsy hidina ambany de ambany ny filoha-pirenena teny hoe andao koa ravako koa alesan'ny député reo satria nanao tsy inao zany fa manam-pahindrana le filoha-pirenena tsisy mipasiko eto satria mbola mamiteny ihany hoe Andriamato président atsoy fa io milalana tokana io le hoe fiaonana eo imasom-bahoaka na mandritry ny herinandro azy zany zao teny aminareo ato amin'ny matv manina raha sokafanareo le plateau avinareo fa atony misy de isan'andro isan'andro mandeha ato tonga aloha ny anankiray de miantso de zay sy tonga fa mbola midongy lazany hoe avia ty tatarao eto inona ny antony zay ny teneniko raha raha-pirenena tika tokony tsy anaovana fiandrasana kodimirana zay miandra kodimirana de tokony tonga de atao mamay
arinona ny andrasatsy amin'le hoe pacte de responsabilité izay navoakan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panoana raha miditra amin'io lalana io dia ho iaho hoe manangana indray fikambananjola arovany lalàna mandrendrim-bahoaka inona ny raharaha itsika vahoaka ny zavatra ohatran'izany inona ny tombontsom-bahoaka aminy hoe andaotsika hiavanavana indray aloha zay nge io e andana miavakavana kely aloha tsy ilainany zany ataovy mazava le fifanarahana fa tsy tokony atao hoe andao lesy namana indray aloha de aiza le vahoaka am'zany e inona ny tombontsoanao am'zany taiza oaiza nisy tombontsoa am'zany na manao zay mety ary leo amle mpanatanteraka de simbasimba zany zavatra zany mpiady toerana mpiady fanjakana ary raha-pirenena ny tokony hovahana fa tsy ny raharaha-mpanjakana ny raharaha-mpanjakana tokony efa hainy zay mandray azy fa ny olantsika ne ka ola-pirenena fa tsy ola-mpanjakana maninona le izy nosotomona ho lasa hoe nyatsy te ahazo fahefana kokoa ohatra ny eo amy député a de miantso atsika vahoaka amy teny tena tsirariny io e ka zao io e na hoe ny filopirenena mite anana fahefana kokoa de miantso ny vahoaka hoe zao io tsy mahavina reo fa ny anamo marina ady mpanjakany zany fa ny ola-pirenena de ny olan'ny vahoaka zay misy am'izao fotoana zao mandrendriranatsy ny vahoaka inona mahatonga zany zako inge mety amboarina ko tony ary vitako manao antony ary vitako maika fa hanamboatra hoe andao asina korotana tsy ananinatsy andao asina tsy fandripalemana ry ananina ry azony opposition atao tsara zany tsy opposition akory tsy zany akoraneto e fa tena hoe mpiady fanjakana no misy eto am'ny firenena fa tsisy hoe ka tena opposition mara misy fa tsy amenyndra lasehitra fantatra reo zany tsy teny resaka hoe iany fa tena misy te hijoro mihitsy opposition amy fomba madio ka magagany tsy misy te ana opposition fa le ny sasany any zay milaza opposant nefa tsy déclaration officielle hoe zay de mpanohatra ny filohan'ny république na mpanohatra ny politique nationale ny fanjakana ankehitriny tanto misy an'izay e fa mpepondralahy zany hoe matanjaka be le ady fanjakana zay mbola tsy voava de ny zavatra misy le olona mba mijoro misy kosa le izy misy le mijoro fa tsy ao anatin'ny assemblée zay le olana ohatrany hoe opposition extra parlementaire zay satria ny asa anatiny atsy zay ny teneniko hoe mifanambomboatra ao de manao zay mety ao de io fa mitranga le izy ety amin'ny arabe hoe lasa fikambananjola arovany lalàna mandrendrika vahoaka ka zay no mahatonga miteny hoe monsieur le président io ihany eo atsoy amy 26 juin sanatria tsy mibaiko sanatria ny vava fa hoe vita amy 26 juin ty trêve politique ty koa trêve politique aminay ao zany tsy tokony tsisy an'izany iny adiadinareo any ve de asio trêve aloha de rehefa vita indray de nareo ny afaka manao fety be fa le vahoaka tsy afaka manao fety tsy mihinana vorotsyloza tsy mihinana côteleta de rehefa vita zany io de raikitra ndray zany amy 27 juin ka tsy tokony ve réglena daholo ny problema madinika sy ny vaventy any amin'io fiaonana anizy enda miaraka reo ho anao zany inona ny vahaolana tena ametrahantsika an'izay hoe fitoniana maharitra sy le hoe stabilité politique eto amin'ny firenena zay za zany tena samy teny aminao namana Marc Antoine olona tsara fa io ihany io le fiaonana alefa en direct amin'izy enda io no avahany io lany eto amin'ny firenena ny antony de zao mifandrirotra évidemment ane ny mpomban'ny filohanteteza mitany tezitra mafy de mafy de rehefa midongo izy de midongo daholo izy rehetra ny ataotsika hoe ny manohana ny foto-kevitry professeur ray aman-dreny be zafy alberany manana mpanohana izy mahatonga hoe mijoro ohatran'io ny fananganana ny zay ngambany ataoko angambany le CNR de misy oatra mody tsy asiana zany io ka izy tsy tonga de hovinitra de ohatran'izay keo izy tonga de mititra makany am'le vahoaka ny ao amin'ny côté andravalomana nahazo ndray izy nahazo somary avaravara-patana de mody endriendry kely ny eo amy côté andratsiraka nahazo somarymary akaikikaiky ny varavara-patana eo de endriendry kely zay nge ny mampilamindamina atsika eto fa raha tsy zany ke sakoroka tsy fahikaitanany eto zay no mahatonga miteny hoe
tsy misy efa tsy ny any directa de ity koa ity resaka ohatrany tony de mila atao en direct satria efa nalefa tete akianja ihany a de andao atao te akianja de masa iny joro ry iny reto zalampandrendrika sy le mpanao an'le mpanosika an'ity zavatra ty iny resaka gazety orantyany eo ay verina kely amin'io satria ao anatin'ny raharam-pirenena le izy eny zany hoe mpanao gazety zany a de teny ainiko ihany mbola veriko ihany ohatrany ianareo zao no izy miteny anareo oka aloha andao aloha jereny zay nge ny antony tsy namoahanareo an'le zavatra zany natao hoe olona logika zany natao hoe olona professionnel tsy teny anako hoe mandrandray vola de tonga de alefa fotsiny le izy tsy mieritreritra akory azo atao tsara ka anao angataka droit de réponse izahay a mandalo par voie d'huissier a hoe ity ny valin'le zavatra nataonareo première page iny zalahy de tsy maintsy avoaka anareo zay isorana anareo ihany na izany aty zany ary satria ianareo no nanao voalohany zay a ny amin'ny resaka hoe tena hoe lasa raharaha-pirenena ao aho miverina ato am'ty a satria ity ny tena antony ny akaratsika teto no satria hitanareo fa tezitra be ry amin'ny facebook a hitanareo fa namoaka tany amin'ny gazety anakiray namely valikafatra de zay ny natonga anareo ny antso a ary nanasa moa zany fa tsy hoe ny antso satria samy hafa matsy ny miantso sy ny nanasa de zay ny natonga tonga eto le hoe oka mihitsy azava ny resaka fa tsy jiolahy araky ny filazanareo azy filazan'ireo mpidetraqué azy a ny namana Alain Moyon sy ny namana Lucien Linaresy eto am'ty fireneny ty miaro gasy reo azao azao no azo lazaina hoe tsy miaro gasy amin'ny sehatry ny asa zany resahako a hoe tena discipline dictateur ozy izy zalahy miantso fa olombelo reo miama olombelo izy no mitazona hoe de ipetraha lesy ala tsara fa aza tao an'zany de aiza mahitava za ohatrany zany misy vaza de misy vaza azafady indrindra iny ary mialatsiny azafady ampijeritsika mamaraparana ny fandarantsika zao fa mialohany anakatonatsika ny fandarana dia omeko 3 minitra anao a anomezanao afatra ho an'ireo mpijeritsika amin'ny ty alina ity isika malagasy a dia tokony atsahatritsika ny finananam-bolony aza tonga dia mandraindray fotsiny misy ny teniny zao ono de tonga de inono satria le onono a tena mandaitra ary manakorotana firenena ka tokony mandinika tsara tsika izay vao miteny hoe zay tokoa le izy ary zay ny anton'le tenenako an'le hoe manomboketo rehefa raharaha-pirenena na koa na tsy raharaha-pirenena ka tian'le olona ao avoaka eny akianja dia alefa en directa amin'ny radio sy télé alalany rehetra azy rehefa ohatra ka mikitika ny fiainany rehetra izay zavatra zay zany a no tena angatahana ary solution de ho atombokotsika amin'ny privé zany le izy a zay inona fa hiditra any amin'ny raharaha-pirenena ny raharaha-panjakana ny fanaovana an'izy io ary koa am'izay fotoana zay a ao anatin'zay resaka hoe opposition voaray ao anatin' zany zavatra zany andray afaka mandray ny vahoaka am'izay fotoana zay AIV zay le marina aza manaiky nonono fa zay de vonina ny ampiseho any marina rehefa ilainy zany ary teny ilainy eny ary de misaotranao Andriamato Tintin Ravonition namanao olona tsara nanaiky mivahiny ny fandarana l'actualité tamin'ity andro an'ity makasitraka tompo de maniry fety sambatra ho an'ny rehetra na de tsy ampy loka aza eny ary de izay ihany koa no manakatona ny fandarantsika l'actualité amin'ity andro an'ity isorana ireo tompona andraikitra sy ny teknisianina izay niarana natotosany fandarana l'actualité izay ihany koa no manakatona hatreo ny fandarana dia manao veloma mandram-peona amin'ny heriny toy izao indray veloma ary toko